Ao anatin'ny fetiny farantaona izay ihany amakilay ny kianja eny amin'ny stady annexe Mahamasina eny amin'ny annexe Mahamasina ny tarika anjila ny asabotsy faha 9 ny volana desambra ho avy izao ny mozika production kosa moa mikarakara nyity fampisehoana ity izay nampitondraina ny lohateny hoe ireo hirahira ny lahy ndeha arahantsika fantaritsika ny mikasikasika an'izay seho hira izay. Raha kianja ny hira gasy no namolavolana ny kianja eny amin'ny annexe Mahamasina dia isokatra ho an'ny kanto rehetra izany kianja izany aka ny tarika anjila no isany amakilay amin'ny fampiasana ny toerana. Ity toerana ity izay mazaka olona hatrany amin'ny 500,000 amin'ny asabotsy 20 desambra ho avy izao araka izany ny fotoana omenjila amin'ny mpakafy eny amin'ny kianja ny kanto Mahamasina. Ny mozika production no mikarakara ny fampisehoana izay nosafidiana manokana amin'izao fety ny farany taona izao. Concert cabaret lehibe iarahantsika amin'ny Njila sy ireo mpitendry eto Madagasikara. Ny lohahevitry ny fampisehoana dia hoe ireo hirahirany lahy. Ireo hirahirany alahy no lohahevitra amin'ity fampisehoana ity, araka izany dia ireo hira nahafantarana antarika Njila sy ireo hira vaovao no atolotry Njila ho an'ny mpakafy amin'ny fotoana io. Tiako tenena moa zany dia hoe tsy naposy fa dia tena norme ilay fitaovanao ary manakaiky dia manakaiky ny potentialité ny zavatra vita zareo any amin'ny Frantsa any satria dirin'ny écrit ny matosy rehetra ao no mipetraka ao. Ao amin'ity taona ity araka izany dia fampisehoana faharoa tanteran'Anjila ity amin'ny asabotsy ho avy izao ity satria ny volana febroary lasa teo izy dia efa nandalo teto Madagasikara. Eny amin'ny super musique Analakely, Nectar Tapaka ary espace Jejo Mahamasina no ahafahana manao famandria-toerana amin'ity fampisehoana ity.